naneo ny heviny mahakasika ny volan-dalàna feny fitsinjaram-pahefana ny solombavim-bahoaka raha notanirina lalao na inona fataratsika azy solombavim-bahoaka ny Mahajanga amin'ny vondrona mapara mahakasika ny raha Mahajanga inkio isan'ny tondrany fomba fijeriny zany. Nenahy zany aloha eto ny lasaiko voalohany indrindra dia mikasika an'ilay hoe découpage ny Tananarivo aloha zany io zany aminahy dia zavatra mampiomehy io satria ela ihany nazahoantsika fahaleofatena hatramin'izay zany dia efa hoe Madagasikara nirenivohitry Madagasikara dia Antananarivo ary tsy mivaky ka zao zany zavatra mahagaga misy zavatra hafa tokony atao hoe priorité no io zavatra io aminahy zany io dia tena hoe te angala tahaka na hoe te hakatahaka ny any ivelany ve dia izay zavatra rehetra zao dia alaina tahaka daholo ka ataoko angamba amiko dia tsy makatoa ary tsy makasitraka ny fizarazarana Antananarivo ny tenany zay zany anisan'ny fanafana koa tao ny nomusy olom-bavam-bahoaka ny Mahajanga ihany mahakasika an'ilay hoe raha olana teo amin'ny université ny Mahajanga aiza ho aiza ny toerana ankehitriny efa milamina. Ny fahenoko azy zany amin'ny hatreto dia milamina ny raharahany Mahajanga io moa zany ataoko hoe solombavim-bahoaka zany ny tenako Mahajanga dia zay angamba no andraisako fitenenana mikasika an'izay zavatra zay tsisy mahatsara afa-tsy hoe fitoniana ihany zany eto Madagasikara indrindra ny mpianatra zany tsy tokony olona laovin'ny mpanao politika zany ao anatin'izay resaka hoe politisena zany any amin'ny université ke zao nampalahelo ino moa efa nilamina le izy tsy tokony hidirako tsony amin'izao fotoana zao fa teo zao zavatra nampalahelo tao anatin'ny fanadinana mihitsy nisy andrenikorotana reny tao anatin'ny fanadinana nisy ny fanasorana ny lehibe ny université ke efa milamina moa izy amin'izao fotoana zao dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa engany zany tsy atao ohatran'ireny tsony amin'ny manaraka olona laovin'ny mpanao politika zany ny fampianarana.